tena ohatrany hoe indraindray zany mandratra folo izy misy arany tale sasany dia ohatrany hoe boka reny ianao dia miala ilany mihitsy nefa ny teo ianao dia mesainty kely ahy zany mesainty kely satria zay mihitsy zany le lalakenana zay mihitsy le lalakenana zay manko ny anizako anazy hoe afaka mifampiresaka amin'ireo ministra ireo misy afaka tsara mihitsy satria ireo ministra reo ange tsy izy olombelona toatsika ireo ange tsy biby fampitahorana ia teo zao a misaorako moa ny ACC zany na nankatoa ny diditsy volana izay navokany namerina ireo ministra anankitelo dia ao ny ministra Marie Michel, ministre fanabeazam-pirenena, ministre ny population Razafinjato Aurélie ary ny ministre serasera Maradona zany izay niverina ato amin'ny anteniny ara-pirenena anampy atsika moa zany miasa mahasolombavambahoaka satria didiny lalàna mihitsy hoe rehefa miala amin'ny toerana ny maministra azy izy dia miverina ho solombavambahoaka fa rehefa voatendry ho ministra ny olona anankiray toy ny ministra Gaskara izay ministra ny serasera amin'izao sy ny ministra Maître Nianitra dia niakatra ny suppléant an'izany ao rehefa tafapetraka zareo dia nangataka ny saisine tany amin'ny ACC zareo hoe ity ny solonay satria reto ny suppléanay tafapetraka zany dia toraka izany ihany koa na ministra ireo olona reo dia niakatra ny suppléant fa rehefa tsy ministra intsony kosa izy dia miverina olona tsotra indray ilay suppléant fa zareo indray no rejoindre ny aty amin'ny Assemblée nationale ny lalàna no mamey an'izany tsy fitiavan-teny zany na inona akory fa hoe zo izay lalàna no mandidin'izany dia azo atao tsara tompoko lasy tompoko vavy ny mandondona ny ministera satria ny ministera dia natao ho an'ny vahoaka ny vahoaka tsy mpanohatra ary ny vahoaka tsy atao sorona fa adidinay raha misy ny marary atsika vahoaka dia tsy maintsy mandondona any amin'ireo ministera isany ambaratongany izahay satria izay no asan'ny solombavambahoaka mitondra ny etaetan'ny vahoaka makany amin'ny mpanatanteraka manara-maso raha tanteraka izany raha tsy tanteraka ary izahay dia hiteny raha toka misy ny marary atsika vahoaka ka ilaina ny famahana an'izany dia ataonay hiasa satria asanay izany tsy tereny izahay nanao an'izany fa tena hoe ataonay ampitiavana ary vony izahay na inona zavatra misy efa condamné tsy maintsy hiara-hiasa amin'izay fitondrana mijoro dia ho an'ny vahoaka ny tombontsoa ambony tombontsoa rehetrarehetra ampandeferana amin'ny fofa ny tombontsoa ny vahoaka fa kosa mijanona hatrany solombavambahoaka lany tamin'ny TGV. Eo amin'izay zava-misy eto amin'ny firenena izay ihany manahoana zany fahitan'ny ramatoa solombavambahoaka ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao inona ny tena fanapahan-kevitrinareo Irmara amin'ireo concertation sy ny sisa akaizitsika ary koa ny resaka délestage izay anisan'ny fitakiana atao an-drenivohitra mbola tsy voavahatra amin'izao misy olana samihafa sabotage hono ministra sabotage parti makaisika ny firenena efa nisy aloha ny fampitsoana nataon'ny Assemblée nationale ny ministry ny angovo sy ny akoranafo izay tena efa niteny daholo ny solombavambahoaka rehetrarehetra miandry indray tsika zany ny avoakany reny fa fasafasa izay niarahana tamin'ny solombavambahoaka reny izay saona solombavambahoaka tena hoe tsy nitaraitana mepaka tsy nikosomasomena nijery ny maharary ny vahoaka satria tena hoe tena nijery tanteraka ny maharary ny vahoaka voapita satria teo daholo hatramin'ny techniciana ny contractant sy ny tao anatin'ireny convention sy rehetrarehetra tao anatin'ny fiarah-miasa ny jirama sy ireo mpiara-miombonantoka dia efa nafantatra tsara zareo moa miteny aiza ny prix réel ny fivarotana sy ny varotana sy sisa dia hoe tenu amin'ny secret professionnel izay fanaovany jirama sy ireo mpiara-miombonantoka dia sarotra fa mbola misy hoe ekena sa tsy ekena le izy zava-dehibe moa zany hoe mazava mahitsy satria lozika koa moa zany fa nefa apetraka eo ambany fahendreny zareo ny ahafahana mandrindra sy mandamina an'izany dia miandry zany tsika ny mety famahana olana izay hoentiny ireo ministera ny énergie ireo ary ao anatin'izay ihany koa moa zany ny rahapirenena
Hitantsika rehefa nisy ny fihaonana tamin'ny SADC. Tonga taty ny SADC dia nandray anjara tamin'izany ny IRMAR sy ny TGV. Nisy ny solotena izay efa désigné niaraka ny Kandosy niaraka nijery vahaolana tao anatin'izany. Efa tonga taty ihany koa ny OIF, teo ihany koa ny Union Africaine. Mbola tsy hitako moa zany tsoakevitra hoe inona zany ny tsoakevitra izay nivoaka tao anatin'ireny fihaonana ireny fa hatreto aloha mbola tsy nahazo zany vaovao izay momban'izay ny tenako dia tsy afaka mamaly moa inona fa izy kosa ny concertation nationale izay eritreretina hiainga avy ety fotony hatrany amin'ny fokontany ny commune ny district ny région izay ny FFKM no hikarakaran'izany tokony andraisan'ny herivela rehetrarehetra na ny société civile zany na ny antoko isan-karazany zany ary mino sy matoko koa fa olom-pirenena ihany koa ny antoko TGV sy ny IRMAR ka vonona ihany koa handray anjara n'izany concertation nationale zany hitadiavana vahaolana hialana amin'izay mety olana mety tsy isina fahombiazana ao anatin'ny fitondrana satria izay moa le izy hoe roa taona teteza mihita aloha zany ny araky ny navoaka ny ACC zany mbola volana ny concertation nationale ny fifidianana sy ny fanovana ireo rafitra misy hojerevana akaiky mino sy matoky izy rahay fa olokendry olondehibe ny filohampanjakana natanteraka tsaka sy andavana izay ataontsika hoe lamina napetraka izahay moa zany dia mijoro ary vonona tanteraka ihany koa anaraka ny baiko ny filoha ny antoko dia ny filoha Androajoela zany amin'izay mety eo lamina ho apetraka eo ary andray anjara mavitrika ihany koa amin'izay mety raha ataontsika hoe voasafidy ao anatin'ireo handray anjara satria misy ihany koa ny olona izay mety eo ho safidiana ao anatin'izany betsaka ny IRMAR betsaka TGV izay désigné eo zany dia vonona somatsara mihitsy ny andray anjaran'izany ary tsy amboadidy izahay mon général izay fitenenana izay iverina kely eto ambositra isika faritra amin'ny Roumanie mandeha zao ny fametrahana zay ve fatapitra tamin'ny ataondro teo ny lehibe ny faritra fijerinao amin'ny mahasolombavam-bahoakanao napetraka ireny critère samy hafa ireny ho an'ny olona hitondra ny faritra amin'ny Roumanie ianao efa gouverneur rahateo manao na fijerinao an'izay nareo ve nanolotra olona sa arak'izay efa mampanotra dia nijanona amin'izao zay efa taria mpiandohana dia ny tena tsy plasy mihitsy ny olanatsika zany tsy plasy fa manompo ampitiavana amin'ny maha-olom-pirenena solombavam-bahoaka dia manana sehatra afahako mitena manana sehatra afahako manompo fa na tsy solombavam-bahoaka ihany koa dia efa nanao ny asa sosialy tambrentsika présidente ny Valomarsa reny dia efa nanao asa betabentsika tao anatin'izany efa ny fitiava-tanindrazana zany no mibaiko atao anatintsika tsirairay ato fa tsy voatery mahazo plasy ny toerana moa tsy voatery hanova olona fa misy olona tena hovany toerana sy ny voninahitra fa raha zaho manokana hitanareo fa tena reny mandendeny mitongotra mena mangahazo manao ina satria zay ny fiainako ary tsy tiako hiova député azao any andro mety olona tsotra tsy hanova ny fiainako zany velively mihitsy fa tiako hiaina paitsina foana koa mety hoe faiblesse ve tsy olana raha zay ny fandraisana azy fa zay ny azy zany mety amiko hoe any andro mbola heverina olona tsotra dia miaina fahatsora koa tsy maninana mihitsy zany tena vidiena zany mandeha mitsena dia mividiena fefina dia juste le mpivarikena dia na fefina vera matao député eno ako maninona moa zany hoa satria zay mihitsy dia miainana zany tsy fahidina zany fa fitiainana efa niainanao dia tokony andeha hoe eto anao manao zao eto anao manao mandeha ho azy zany zavatra zany ka misy tokoa ny fametrahana CV raha teto amin'ny commune urbaine Ambositra raha nandalo teny amin'ny commune urbaine tsika satria nisy fifampiresana tamin'ny monsieur le maire momba ny resaka trano tokony olona io izay fifampidiniantsika teo hoe ahoana monsieur le maire satria dia manana trano ivoriana anajana ny mpitondra fanjakana lova ho an'ny taranaka fa tsy lozy io inona vahaolana itona ho antsika eo ihany koa ny fanolorana ny seza izay ho an'ny commune urbaine Rapitso fanana ny commune urbaine fanana bahoaka fa ho anana n'olona io birao ny solombavam-bahoaka io zany dia fanana ny commune urbaine fanana bahoaka io fa rehefa mipetraka ao tsika aloha zany amin'ny solombavam-bahoaka dia miasa ao fa rehefa tsy solombavam-bahoaka tsika dia azo ny solombavam-bahoaka hafa izay mipetraka eo koa zany ho ampiasaina koa zany Rapitso Rafakapitso folo izy zareo ny CV teto amin'ny teto amin'ny voray teto fa nisy koa nalefa tany amin'ny porte 28 moa 128 izy teo tsy tadidiko 200 300 tadidiko tsony izy teo tany ministère izay filahara mbe mihitsy na miroapolo zany ankoatra ny taty Ambositra ana miroapolo ny tany ie nena ambositra dia folo
mety any am'dimampolo latsaka any zany ny ataontsika hoe ny eo amin'ny telopolo any atsika fa ny manerana Madagasikara ohatrany hoe 730 any ho any efa ny faritra 3 miaraka amin'ny Ambatosoa moa zany tsy haiko na week-end ihany koa ny Ambatosoa anatin'izany maro ny olona tia tantarana zany sa maro ny olona tia toerana hoe tsy fantatra fa samba te hitondra ny anjara birikiny mitente chance daholo ny olona tsirairay zany hoe tena mba hiprouver fa manana ny haitao sy ny fahaiza-manao sy ny fahalalana feno ny haitarika ihany koa hoentina mpandroso ny faritra tsirairay avy dia io moa ataontsika hoe adinombalahy izay mandresy tsa obiana izay resy tsakoraina tsa misy resa zany io satria fomba ny mametraka dossier amin'ireny hoe tena hoe na ianao mety voatendro amin'ny toerana na ianao tsy voatendry afaka miara-miasa ihany koa amin'ny olona izay voatendro fa tsika manokana dia tsy nanolotra tsika na ray arano fa isika dia miara-miasa tsisy maharatsy an'izany mihitsy satria raha zaho manokana tsy afaka vitin'inona fa miara-miasa amin'ny evela rehetrarehetra eto na amin'ny talepatra na amin'ireny be ny tanàna rehetrarehetra teny tanàna fifaliana ny be ny tanàna namatsika tany fotony ireny misaotra raha matoa haingana ambinina fa ny paka taty aminay zany sy ady zany vao taona ray ny asanao fotsiny dia tonga taty aminay ny sy ady tena faly fa vao tsy nisy tao anatin'ny fotoana zao anatin'ny anim-polotana tena zay zany dia hoantsika manokana zany dia hoe mirary soa ho an'ireo izay nametraka ny candidaturany teny anivo ny prefecture sy ny tany amin'ny ohatrany tsy naheno aloha tsy fantatritsika izay any ambadikany fa dia mirary soa maombiasa amin'izay atao daholo eny azy efa faraparana ny fandarantsika atao anatin'izay ahafatsika efa eo mihitsy ilay izy satria nareo ataontsika hoe solombavom-boaka mpiaradia amin'ny fitonana teo aloha raha dia efa zao hitanao hity zany ao amin'ny hoe ranty na mifaneo-kevitra zay ataony dia hoe hita hoe zavatra tsy niaina andro zareo tsy mba afaka nataony zany tamin'ny fitonana fa zao izy mba afaka amin'ny teny satria dia efa zava-dehibe zay amin'ny lafiny anankiray fa amin'ny lafiny faharoa zany hita ihany le izy asa hoe toetoetratsika gasy mihitsy ve le izy Constant Ravelson fa ohatrany menimeni-po zany dia rapetsaka koa anatin'le izy ohatrany hoe ahoana re zany ny teny voambolana tsotra malaza an'le izy ohatrany hoe torapo zay ngambany tena isan'ny kamaron'le izy asan'olo hoe nalaky loatra ilay etsim-panovana sy ny anina ve no mety mahatonga le sa fa toetoetrany malagasy mihitsy no mahatonga zany rehetra zany izy daholo ihany zany ka izy daholo zany torapo izy daholo za raha mampatsiary taloha nisy hetsika ohatran'io nandamoka izy tamin'izay tamin'ny androny Didier Ratsiraka dia nisy menadana aka radio pirenena dia nilaza hoe ravandroany ny gouvernemanta ny federal tena iny marain'iny any dia nisy olona tao ndravango tao niditra tamina Braon Fokotany ny tany teo le sariny Didier Ratsiraka tonga dia nakapony ery amin'ny tany vita ny an'laza i ka ohatr'izay le torapo ohatrany somary hoe tapakofehy zay dia samy manana ny tandrify azy avoakany eny ka dia ao anatin'le izy mantsy ohatrany hoe miako amin'inona moa zany hoe misy mapahana olona miamplifie an'le zavatra ohatran'izany dia mitady anadino ny adino le hoe isika ty isika resahako zany dia hoe amin'ny alalan'reto le mpitarika reto indrindra fa tao ambadika zany le hetsika zay natao dia hoe misy zavatra tokony hitodiana misy lalana tokony hisorana dia nandray zany ohatrany hoe tena variana satria io zavatra io rehefa tena ty dia ohatrany mitady hiodikodina ary misy mitady amerin-doha amin'le zavatra taloha zay zany le tsy maintsy anaovantsika karazana hoe fanairana kely ihany fampatsiahivana mihitsy zay inge le hoe tsinjodie ale izy zany misy tsara misy ratsy ihany zany hoe ity président ankehitriny ity colonel président Randrianarina Mikael ny fahitako azy ohatra ny kinga amin'le mampidina ny fifanenjanana zay izy manao désescalade zany satria tsaroko ny tamin'ny akarany tamin'ny andro voalohany ny zavatra ny teneniny tsy apatsahiviketo fa rehefa avy eo entiny milamindamina anina zany le izy tsy ity hetsika indray mandeha ty zany tsy tonga tamina zavatra tena enjambe za tsy manao hoe tsy enjany reny le mitifotr'olona sy mamon'olo reny fa ny avaria amin'ry zandary sy ny karazany no nanenjana fa le ady hevitra tsy tena tonga lalina tany amin'le hoe inona zany le tontolo dia manjary
natsahatra tia kolonely ty aingana le fanenjanana tonga de niraisy ny fiarovana an'le vahoaka tonga de hoe milamintsika de le adevitra zany manjary any amin'ny hoe Rajoela, ny Forongo, ny Ravatomanga, Valifaty, parika be tsisy fotoana tonga de namariparitana tsara hoe ty zany le na izy ara nanao an'le hoe présidentny fanaovana ny république sarotsarotra ihany ny teny an'izay tamin'izany satria tsy tonga tany le ny adevitra nge tany amin'ny jirama zay ka tsy magaga raha betsaka ny torapo mandeha any amin'ny tsy le manontolo tsy le tontolo n'le fitondrana teo zay nampandady atsika menakavy sy zay tena tokony ovana momba an'iny fa any an'le marary aloha ie fa tao anatin'izay ray volan'izay nefa efa manomboka hita ihany zany hoe makaly hoe aoka tsy overy le fotoana aoka tena ho alaminy ty de andao jerentsika ny tena hoe ho raisitsika ny satria raha dinihana zao tatao anatina totsika hoe herinandro mahery teo dia efa manomboka misy isatsehatra zany de efa mikarakara ny tonga zany hoe fionambe pirenena mihitsy moa zany nanao zany ny kristianina de nanao zany ny sehatry ny fanabiazana zany zao ny taterahana tri MCC de nisy ihany koa efa manomboka miresaka any koa ny any amin'ny sehatry ny toekarena fiarahamon'ny pirenena moa zany de efa tsy mitsahatra manao ny faneho-kevitra isan'izay fa eny zao raha ny anomboka nanao fampahafantarana tamin'ny maly fa ny silamo zany de anao fionambe concertation nationale koa ny faharoapolo sy ny faraky amby roapolo ny volana décembre ho avy io zany hoe efa amin'ny volana décembre fa etsetsefany hita ihany koa aloha hoe ho an'ireo mpaneho hevitra ho an'ireo atotsika ihany de efa manomboka hita ihany hoe misy zavatra efa mampitovitovy hevitra le hoe zavatra efa mba iraisana iombonana ihany zany de le hoe tsy maintsy hojerena momba ny lalam-pifidianana io efa iombonana zany io hoe ity tena zavatra tena tsy azotsika dingadinganina ty fa tsy maintsy iombonana io tsy azo dinganina indrindra fa tsy azo singanina koa tsy azo singanina anamboatra lalapa iny efa iombonana iny efa tona vitsivitsy zay fa tsy azo singanina koa hoe anao lalam-pifidianana tena araka zay tena tokony mety tsika fa zao raha le olona voafidy teo afaka manao ohatra ny nataony ny ekipa teo ny Rajoela sy Ravatomanga ihany sy ny Irmara de inona fa de lasa vazaha misolo vazaha da ty amin'le fifidianana azy fotsiny lasa tapimbava ianao satria efa namboarina lalam-pifidianana fa tsy mahazo miteny tsony zany hoe manontolo zany le zavatra hoe mbola misy koa zavatra singa hafa tsy maintsy kasiatsika fa tsy ny lalam-pifidianana fotsiny itsika aloha moa zany zao de toko hoe fitondrana mijoro ty de misy fanapahan-kevitra andraisiny moa zany zao ny amin'ny hoe miato aloha lay fanao mahazatra oetrika le hoe fanao mahazatra moa zany satria efa voatondro lalàna ihany ny anaovana le hoe révision annuelle ralina moa zany filazazy ataon'ny seni hoe miatona aloha izy ihany am'ty satria ao ambadika izay ngamba mbola tsisy fanazavana feno azy de hoe satria isy fanavaozana ho atao mikasika ny lisy mpifidianana io zay zany izy ny faneho-kevitra moa zany efa manomboka mandeha ao anatin'le izy hoe tokony efa fotoana zao anaovana le izy biometrika ny resaka digitalisation moa zany no ambadika zany rehetrarehetra zany ho hitatsika moa zany tena satria misy azany prodigie zany ary vola be io volana lefa tamin'izany digitalisena ty rehetra manomboka voateraka iny zao de mety manamora tanteraka mihitsy ny resaka lisy mpifidianana ary mba mampadio azy de asakasaka ny zay mpanaramaso ao fa fanontaniana de hoe aiza ho aiza iny zao aiza ho aiza daholo ny vola honanaovana an'iny sy ny sisa de tolo-kevitra ny azontsika atao hoe mba jereny zany satria rehefa izotrany amin'ny hoe biometrika zany ny efa misy an'izany eto tokony efa nandefa de satria ao anatin'izy moa zany hoe misy lalatsaina ihany hoentin' zao mpitondro zao ny amin'ny hoe fifehezana ny fandaniam-bolam-panjakana aloha mba ahoana ny amerenana ny fitokisan'ny vahoaka ny
mba tsy leranelana tsony zany ny teo aloha akavahana riny raha-pitsarana fa hoe eo amin'ny fitotanandrara raha ohatra zao ny teny ataontsika hoe nisany tsindrin'ny colonel Renirina Mikael atao anatin'ny filakevitry ministre zao Constant Robinson tatitra tamin'ny alarobia teo dia ny hoe manao ezaka ny isa-tsokony ny tokony raharaha rehetra mba handika amin'ny teny malagasy ny taratasy mpanjakana le ifampitondrana zany a mba tsy isin'le aksisika ao anatin'le hoe anaovana ako fetsifetsena noho le tsy takatry ny maro izay zany le hoe miandikana amin'ny teny malagasy zany a reo taratasy fanakalozana amikasika ny raharam-panjakana sy ho an'ny olona zay misitraka an'izany